Ny mpitahiry ny tombokase-panjakana ministry ny fitsarana. Ramatoa Randriamanantena Soa Landy Mbolatiny. Izy moa dia magistrate de première grade, manana ny diplôme de maîtrise en droit privé. Izy ihany koa dia manana ny diplôme de fin d'études et d'aptitude à exercer la fonction de magistrat, nivoaka tao amin'ny École nationale de la magistrature et des greffes. Izy dia efa mpitsara teo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo, ary doyen ny juge d'instruction auprès du tribunal de première instance de Miarinarivo. Izy ihany koa dia efa substitut du procureur auprès du tribunal de première instance d'Antananarivo, ary substitut auprès de la chaîne pénale anticorruption. Izy ihany koa dia mbola mpitsara teo anivo ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo sy mpitsara teo anivo ny chaîne pénale anticorruption. Izy moa dia loholon'ny Madagasikara teo aloha. Miarabanao am-panatsana Andriamatoa Filoha, tahaka izany miarabanao am-panatsana koa Andriamatoa Premier Ministre, lehibe ny gouvernementa, ary faly miarabanareo membre eto anivon'ny gouvernementa rehetra, isika manaraka izao fandaharana izao. Ny andraisako ny fitenenana zany dia ny anazava fohifohy ireo ezaka iverinao atao ao anatin'ny ministera izay nanendrenay ho tantanana. Fohy moa ny fotoana tsy izay ho voalaza eto ihany ny eritreretina ho atao, fa izay iverina ho lahara-pahamehana no hitondrana ny fanazavana. Isan'izany ny ady amin'ny kolikoly. Raha nazavaina teo ny mombamomba ny voalaza fa parcours dia ampanetretena ny lazana fa isany fanandalo tao anatin'izany hoe chaîne pénale anticorruption ny tenako izay voalaza fa hoe paka tamin'izany. Noho izany dia isany amafisiny ary apetraka ho isan'ny lahara-pahamehana hatrany fahindohan-draharaha Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre ny fanohizana ny ezaka amin'ny ady amin'ny kolikoly ao anatin'ny ministera izay nanendrenareo ny tenako, satria ninninona lalàna apetrakatsika ary ninninona rafitra dia ny kolikoly aloha no tsy maintsy editsika voalohany, ary aoka hipetraka sy hazava eo amin'ny tany sy ny firenena fa tany tandalana ny misy atsika. Noho izany dia miady amin'ny kolikoly ny isan'ny ahafahana miady amin'izany zavatra izany. Entina manatanteraka an'izany ohatra zavatra efa natao ihany izay, fa ohatra ny somary ny fahavakely ka everiko isan'ny zavatra ahafahana manatratra an'izay ady amin'ny kolikoly izay ny fanaraha-maso indray, ny fivezivezena eo anivon'ireny toerana fitsarana na ambaratonga voalohany io na ny cour d'appel na iza izay veritsika fa toeram-pitsarana na ny fonja koa dia tsy natao hivezivezeny olona izay tsy manan-draharaha ao amin'ny fitsarana, fa ireny no misintona ilay ataontsika hoe mpijirika na ny rabateur izay maka fanahy ny olona manan-draharaha na ny olona zay olona tsy manana connaissance loatra eo anivon'ny fitsarana zany mahatonga ny kolikoly. Reny le atao hoe rabateur. Tahaka izany koa zany apetraka efa misy io zany fa ho fampiarana azy hoe misy le atao hoe standard de service. Ny fanarahana an'izay standard de service zay zany na hoe tonjotra ezahana ny ampiarina an'izay tsara ho fantatriny vahoaka zany hoe io raharaha-pitsarana io manomboka any amin'ny fampidirana azy ka hatrany amin'ny famoahana azy dia efa misy fepetra tokony ho arahany ny fitsarana rehetra
na ny mpitsara na mpirakitra ra na ny personnel rehetra tsy avoakavoaka fotsiny na raisiraisina fotsiny rahan'olona fa misy fombafomba ary ho ampahafantarana izany Andriamatoa Filoha teo efa niteny hoe tokony hisy ny émission dia asiana tokoa ary niezaka mahakasika an'izay ho ampahafantarana ny vahoaka hoe zao natao hoe standard de service elana ny kolokolo izay mba tsy hamitahana ny olona manandrara takizay koa ny hoe fitiliana amin'ny alalan'ny caméra an'ireny olona miditra ao anatin'ny fitsarandreny. Eo koa ny boîte de doléance izay ezahana Monsieur le Président, Andriamatoa Premier Ministre, ny hoe ho ampitomboana ny toerana ametrahana anazy ireny tsy ho toerana voafetra ihany fa ho ezahana mba ho petsapetsaka kokoa ahafahan'ny olona mametraka izay fitarainany. Rehefa afaka mitaraina ary ny mpandrara ny manandrara eny anivony reny fitsarana reny dia izao kosa ny tohiny rehefa objet na doléance ianao dia tsy maintsy misy ny tohiny ary rehefa misy ny tohiny dia misokatra avetrany ny fanadiadiana mahakasika an'izay olona hiarany doléance. Tsy midika akory zany fa homeloka avetrany ny olona objet na doléance fa manana service manokana mahakasika an'izay zahay ary ho amafisina ny service miandraikitra ny ny fanadiadiana mahakasika an'ireny fanaovana miandraikitra ny investigation an'ireny traitement ana doléance reny mba ho tsapany vahoaka malagasy fa tsy misy tany fa manana tany tandalantsika ary tsy misy olona natao ambonin'ny lalàna ary mety afara tsy hoe mety fa ny suite logique an'izany dia rehefa mitombona ny fitarainan'ny olona ny fiafarany dia makany amin'ny hoe codisy. Akoatr'izay dia eo ny ady amin'ny kolikoly fa ny programa faharoa izay eritreretiko ho isan'ny lahara-pahamehana Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre ary ianareo membre amin'ny gouvernement dia ianareo moa zany mahalala fa talohany nanendrena ny tenako amin'izao toeran'izao dia lolo Madagasikara ny tenako ary ampanetretena koa no ilazana fa tsy hoe nandingana kely angamba filazana ny momba ahy fa tamin'ny mampitsara ahy dia isan'ny andraikitra amatonany maro ny section foncière ny tenako teo anivon'ny fitsarana tsy miambo hoe mahafeta teraka an'izany fa isan'ny mahalala kely ihany izay bitika mahakasika ny ady tany ary isan'izay maharara ny vahoaka eny fotony Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier Ministre ny mahakasika an'izany ady tany izany ka ny paikady izay eritreretiko apetraka zany amin'izao fanendrena zao dia ny fanafainganana eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ny traitement an'ireny dossier foncier reny sanatria tsy manao ambanin-javatra ry vahoaka malagasy ny hoe traitement dossier hafa akory fa everiko fa ametraka procédure d'accélération ny traitement an'izy renitsika. Marina fa mbola tsy tafatsangana Andriamatoa Filoha ilay nieritreretintsika hoe anao tribunal foncier tsika kanefa tsy manakana antsika izany anao procédure d'accélération an'ireny dossier ireny araka izay feim-potoana izay voalazanao teo hoe mametraka délai ny ministère tsirairay avy ary ataontsika pilote aloha ny Antananarivo anomboana azy. Manarak'izany koa moa dia eo ny lalàna eo ny hoe ady amin'ny kolikoly fa isan'ny antokaray ialana amin'izay ady amin'ny kolikoly an'izay koa Andriamatoa Filoha Andriamatoa Premier Ministre ny hoe renforcement des compétences an'ny mpitsara satria izay koa dia elana amin'ilay eritreritry ny olona hoe misy ny kolikoly aheveriko fa
tokony atao ao anatin'ny programma zany a iaraha-miasa amin'ny école nationale de la magistrature ny fanaovana renforcement de capacité tsy hoe tsy manana traikefa kory izy a fa tsara ny mamerina manao recyclage fonafoana mba hampisy an'ilay hoe didy mivoaka araky ny lalàna tokoa manala ny ayay amin'ny vahoaka ary mora ho azy ireo ny manaiky hoe zay tokoa ny didy mivoaka aradrarany dia etsy andanin'izany Andriamatoa Filoha Andriamatoa Premier Ministre rehefa nanao andreny fitsiriana teny itoeran'ireny zay dia nahatsapa tokoa fa mbola betsaka dia betsaka ireo ankizitsika izay tsy mbola misitraka n'izany hoe kopia na aterahan'izany a ka mbola hotohizanay a ny paikady eo anivon'ny fitsarana mahakasika ny jugement supplétif de naissance efa misy ny programme moa ireo PTF zany manampy ny ministère amin'ny fitsarana mahakasika an'izay a ka atao ao anatin'ny priorité hatrany zany a ny fanohizana ny fanatanterahana ny jugement supplétif fanomezana kopia sy olom-pahaterahana satria rehefa tena midina eny atoerana dia betsaka ny circonstance mahatonga ny zaza malagasy a tsy afaka misitraka n'izany kopia izany a izay fototry ny maha olona eo amin'ny kopia ny mahatonga ny olona atao hoe olona ka everiko Andriamatoa Filoha fa isan'ny priorité des priorités izay tokony ho anaovako ezaka ny fanomezana ny zaza malagasy kopia na aterahana izay Monsieur le Premier Ministre ataoko ao anatin'ny priorité koa ny fiara-miasa ny fanaovana an'izay kopia fanatanterahana a miaraka amin'ireo mpitsara namako dia ny amaranako azy a satria moa hoe 10 minitra ny fotoana namenana dia rehefa tao amin'ny anteneran-dolona ihany koa dia izay hoe tsara ny manao lalàna vaovao kanefa koa betsaka amin'ireo lalànantsika no efa tsy dia mifanaraka loatra amin'ny lalàna teo aloha dia ho ataonay ho isan'ny zavatra hojerena Andriamatoa Filoha Andriamatoa Premier Ministre ny anavao hijery hoe iza no tsara ho asiana fanavozana satria izay mantsy ane no isan'ny kianiny ireo avy any ivelany amintsika hoe feno loatra ny fonja satria ohatra fotsiny raha mahazo miteny kely farany aho hoe indraindray ohatra zao Andriamatoa Président hoe maximum à peine en matière de pauvreté 5 à 20 ans nefa indraindray a omby ray no nangalaran'ilay olona dia afaka manao tsika lalàna vaovao marina fa isan'ny zava-dehibe amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fotom-pisainana malagasy atsika ny omby kanefa afaka manao sosokevitra angambitsika reny rehetrarehetra reny ohatra mety afaka jerena angamba miaraka fa tsy izay ihany fa jerena ny mahakasika an'izany rehetrarehetra zany izay le hoe réforme législative dia makasitraka amin'ny fiainoana